Mandeha foana ny fanontaniana ankehitriny hoe ilay fitondram-panjakana ankehitriny ve tsy afaka ataony inona mihitsy, zany hoe tsy afaka kitihana mihitsy hoe ilay fitondram-panjakana ankehitriny satria ny fisarana avo momba ny lalam-panorenana mihitsy no sahy miaro fitondram-panjakana manoloana an'ireo fandekan-dalàna isan-karazany izay ataon'izy ireo. Raha ny lalàna mantsy dia angamba efa tsy mendrika intsony ny filoham-pirenena intsony Andriamatoa Andry Rajoelina. Na ny fomba nalany azy efa tsy araka ny tokony izy, jerentsika ireny fananany zoom-pirenena hafa ireny raha ny lalam-panorenana dia milaza fa efa tsy manana ny zoom-pirenena malagasy intsony ny tenany, kanefa tena hoe ny lehiben'ny fitsarana izao mihitsy no sahy nanome attestation na certificat de nationalité malagasy anazy. Midika izany fa misy zavatra be tsy fantatra, tsy mazava ho inona loatra. Ankehitriny indray tonga ity ny fampielezan-kevitra ny fifidianana solombavambahoaka araka ny lalàna mifehy fifidianana fampielezan-kevitra ao amin'ny artikla 61 dia milaza mazava tsara fa tsy azo atao ny mitokana zava-bita mandritry ny fampielezan-kevitra, kanefa inona ny zava-misy ankehitriny. Andriamatoa filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina mitety faritra nanomboka efa ela mihitsy, vao hanomboka ity fampielezan-kevitra ity dia mody nanomboka ihany koa ny tenany mitety faritra maro nitokona fotoam-bita dia satria hono ny ao anatin'ny lalàna milaza fa tsy azo ataony mitokana fotodrafitrasa hoe officiellement zany hoe cérémonie d'inauguration dia hoy izy toavina rahabe hoe ny atao hoe cérémonie d'inauguration no dia fitokanana misy an'ilay ruban tapahana iny mihitsy zay no atao hoe fitokanana, fa ny fitetezana ny Rajoelina faritra ny anolorany an'ireo fotodrafitrasa vita dia tsy fitokanana fotodrafitrasa akory. Dia ekeko izay zavatra izay fa ny ao andinindin'io artikla 61 io koa nefa dia milaza mazava tsara fa ny fitondram-panjakana dia tokony neutre manoloana ny atao politika maro, manoloana an'ireo mpifaninana zany, tsy tokony hanao zavatra mi-influencer ny vahoaka zany hoe tsy tokony hanohana ankolafy kely, ankolafy politika zany fitondram-panjakana manoloana fampielezan-kevitra, kanefa ny zavatra nataon'i Andry Rajoelina dia mifanohitra amin'izany tanteraka satria nanao fampielezan-kevitra amin'ny fomba kolaka izay tany Soaniran'ny Fongo izy tena sahiny mihitsy niteny fa anniversaire hono amin'ny 30 mai ka mba tiany mba vaovao tsara hoe olona avy amin'ny fitondrana zany hoe ireo candidat miaraka aminy zany no lanian'ny olona ny Soaniran'ny Fongo ko député raha halalina tsara zavatra tiany lazainy. Fa izy mihevitra hoe ny olona malagasy bado dia tsy mahafantatra akory ny zavatra tiany resahina, tiany tenenina, tiany ampitsaina. Izany zavatra jerosika zany iloha ange tany Soaniran'ny Fongo ity. Firy moa ilay fividianana atao eto le date 29 mai taditinareo zay 30 mai ny anniversaireko noho izany dia zao rehefa ny Antananarivo mba te handray vaovao mahafinaritra be hoe efa mamaly fitiny vahoaka ny Kongo te handroso ny vahoaka amin'ny Kongo tia ny cadeau d'anniversaire anao monsieur le président mahatika anareo atao viaty zany misy hevitra mantsy zany zavatra zany hoe tsy fampielezan-kevitra zany nataon'i Andry Rajoelina izany, fampielezan-kevitra amin'ny fomba kolaka kosa izany ary tsy tany Soaniran'ny Fongo ihany nanaovana an'io fa presque tamin'ny faritra izay nitetezina, ohatra zao anankiray ity indray tany Vohibado
dia noho ny zavatra teneny fa mbola fampirizan-kevitra ihany koa manentana ny vahoaka mba hifidy ireo olona miara-miasa amao ino ange raha tena tianareo androsy Rolobato mila olona mahay miara-miasa miaraka amiko mila olona mahay miady mitondra ny teninareo hoe mba amboary le lananatsy monsieur le président mba amboary le lananatsy olona toy teny tsy anohatra amin'ny fitondram-panjakana fa hiaraka mpandroso amin'ny fitondram-panjakana atao plateau mety sa tsy mety zany le izy efa mibaribary tena hoe mibaribary ny tsy fanarahan-dalàna fandikan-dalàna izay atao amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny fa tsy taitra akory ny ACC ary mbola nandeha namono afo vetivety hoe manaraka ny lalàna ny zavatra atao amin'ny filoham-pirenena tsy fitokanana zava-bita zany ny ataony izy ny any amin'ny ACC zany ve mba rariny tsy rariny kosa ngamba zany ary tany Antsirabe koa izy dia mbola nanao fampirizan-kevitra ihany koa ny tenany ary ny mpanaradiany Andry Rajoelina dia efa mahafantatra fa tsy mety ny zavatra ataony Andry Rajoelina satria manino satria ny olona nitazona ny caméra nanao ny live tamin'izany fotoana zany dia notapahiny ny micro an'ilay caméra rehefa hiteny mahakasika ny fifidianana Andriamatoa Andry Rajoelina fa efa somary tara ilay izy satria efa niteny Andriamatoa Andry Rajoelina ho tonga ny fifidianana dia avy dia nitapahana ny micro an'ilay live micro an'ilay telefona dia zao hitantsika amin'ny sary zao ino ange mampandrosana Antsirabe hoary ny fifidianana zao zay tapaka io micro io tsy zavatra henontsika zao tsy zavatra heno tsy nitapahany zao ilay micro fa any amin'ny farany vahoaka mitehitehaka amin'izay tiaka izany fa misy zavatra nitenenina ary mpanaradia azy dia matsapa-tena fa tsy mety tsy araka ny tokony izy tsy araka ny tokony lalàna ny zavatra teneny Andry Rajoelina ka dia tapahan'izy ireo ny micro an'ilay telefona dia hoentina makaiza ny firenena zay ilay fanontaniana mipetraka hoentina makaiza ilay firenena raha toa ka izany foana no eto raha toa ka tsy fanarahan-dalàna foana misy eto amin'ity firenentsika ity satria tsy afaka androso tsika raha tsy miaina manaja izay fitsipika izay tsy afaka vava fotsiny ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso vava fotsiny tsy haiko aloha rivoaka malagasy tsy haiko hoe ahoana ny fandehan'izy fa amiko manokana tsy araka ny tokony izy fitondram-panjakana toerana misy fitondram-panjakana tsy mendrika izany filoham-panjakana zany satria feny tsy fanarahan-dalàna maro tsy fanarahan-dalàna tena efa moapampana ngamba mbola tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona lasa kosa zao tsy fanarahan-dalàna ankehitriny zao fa tahoana zao ny zava-misy aloha dia manaraka tsika zao ny zava-misy braso dia apetraka foana ilay fanontaniana hoentinaiza ilay firenentsika ity ho aiza itsika Madagasikara tsy maintsy mandroso aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fanarahan-dalàna satria vao misy ny tsy fanarahan-dalàna tsy foana io kolikoly io braso